Militra ny araba topoko lahy sy topoko vavy, ahitana fikorontanana kely ao atsimo atsinanan'i Madagasikara ao izay maritra ny andro amin'ny fiafaran'ny herinandro sy eto amin'ny nositsika, izany hoe ny sabotsy ny alahady. Malefaka kosa ny varatra aza manomboka ny alatsinainy. Ho amin'ny rapitso sabotsy faharoa ny volana septambra 2024 ho amin'ny maraina dia ahitana andian-javona vao maraina any amin'iny faritry vakina karatriny mahazo ny Amoromanisy Otmatsiatra ary mahazo kely ihany koa ny aty amin'ny faritra atsimo atsinanana. Andrahoana kosa ny andro ary mety arahana orana tandrifin-drahona kely indraindray any Antalasy Analanjorofo any. Ny amin'ny faritra sisa moa dia ibalika be ny masoandro na ifandimby eo ny rahona sy ny masoandro. Ho amin'ny tolakandro izay dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny saika manerana Madagasikara, afa-tsy any Sava sy Analanjorofo iny no mety ahitana orana tandrifin-drahona malefaka. Ny amin'ny faritry Melaky, Bongolava sy ny any amin'ny faritry Miandry Vazo iny koa dia andrahoana na andrahoana mitsitokotoko. Mahakasika ny maripana indray dia tsy dia misy loatra ny fiovana misongadina. Ny aty amin'ny avoatany izao dia 4 hatramin'ny 420 degré celsius no maripana no vinavinay ao amin'ny rapitso tontolo andro. Ny any amin'ny tendrony avaratra Madagasikara dia 220 hatramin'ny 230 degré celsius ary ny aty amin'ny faritra atsimo aty dia manodidina ny 7 na 8 hatramin'ny 30 degré celsius. Toy izao vinavina manokana ho an'ny faritany-Antananarivo amin'izao lalaon'ny nosy izao amin'ny rapitso sabotsy faharoa ny volana septambra dia ifandimy ny maloka sy ny mbalika ny tontolo andro. Ny maripana enelanelany 220 hatramin'ny 20 degré celsius. Ho avy atsinanana avokoa ny rivotra ny tontolo andro ka manodidina ny 10 hatramin'ny 15 kilometatra isan'ora. Ny alahady fahatelo ny volana septambra 2022 indray dia hisitra orana indrindra ny amin'ny voamaraina ny aty amin'ny faritra Sava Analanjorofo ary atsinanana aty. Andrahoana kosa na andrahoana mitsitokotoko ny any amin'ny faritra Sofia iny mahazo ny faritra Alaotra Mangoro ary mahazo kely ihany koa ny aty amin'ny faritra Vatovavy sy Fitovinany aty. Ny amin'ny faritra sisa moa dia ifandimby eo ny rahona sy masoandro. Mahakasika ny maripana indray dia misy ny fidinan'ny maripana indrindra ny amin'ny tolakandro eo anelanelany 4 hatramin'ny 15 degré celsius ny aty amin'ny faritry ny avoatany. Ny morontsiraka atsinanana dia manodidina ny 40 hatramin'ny 40 degré celsius ary ny amin'ny morontsiraka andrefan'iny dia 40 hatramin'ny 30 degré celsius. Ny ambony indrindra moa 30 degré celsius arak'izao hitantsika menamena amin'ny sary izao any Maivatanana hatrany. Ho an'ny faritany-Antananarivo amin'izay andro ny alahady fahatelo ny volana septambra izay ny maraina dia ifandimby eo ny rahona sy masoandro fa ny amin'ny takarivana ny any amin'ny alina any dia mety ahitana orana tandrifin-drahona malefaka manodidina ny 10 hatramin'ny 12 degré celsius ny maripana. Ho avy atsinanana somary atsimo atsinanana ny rivotra ny maraina ka ho 15 kilometatra isan'ora. Hivadika ho avy atsimo atsinanana izany ka ho 10 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Ho an'ny alatsinainy faha-4 volana septambra 2022 dia hitohy hatrany ny orana ny any amin'ny faritra avaratra atsinanan'i Madagasikara iny. Andrahoana na andrahoana mitsitokotoko kosa ny amin'ny ilany atsinanan'ny faritry ny avoatany tahak'izay ihany koa ny any amin'ny manodidina ny faritry Melaky iny. Ifandimy ny rahona sy masoandro ny amin'ny faritra sisa. Tsy dia miova loatra ny mahakasika ny maripana ambany indrindra fa ny maripana ambony no somary ahitana fiakaran-kely indraindray. Andeha ho jerentsika ny mahakasika ny Antsipria 5 degré celsius no ambany indrindra ny vakina karatra. Ny aty amin'ny morontsiraka atsinanana dia manodidina ny 40 hatramin'ny 30 degré celsius. Any avaratra andrefa Madagasikara any dia eo anelanelany 20 hatramin'ny 30 degré celsius ary any amin'ny faritra atsimo andrefan'ny nositsika arak'izao hitantsika amin'ny taremarika amin'ny sary izao dia 40 hatramin'ny 17 degré celsius. Mahakasika ny tahafahalotony rivotra eto Antananarivo indray dia ambany izany nandritra ity herinandro ity manodidina ny fetrany eo MS avokoa ny rehetra voaray. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro atao anatin'ny 3 andro avy no jerena dia vinavinaina ho antony ny tahafahalotony rivotra eto Antananarivo. Dia indray toko lasy toko vavy no mamarana ny meteo antsika ho amin'ny alina ity. Mirary faran'ny herinandro mahafinaritra ho an'ny isa-tokantrano sy ny isam-batan'olona mandrapitafa tokoka.